ambaratelo lalina na pakafo. Nosoratany RSITA. Arliva ary mampionona nofy ola ravaka iary vony no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanao totosa miaro fi. tsy ambaratelo lalina na pakafo. Géale Nandry mifona kizoka fa hoaizy ianao tsy fantatro tsony izay ataoko. tia mifandosana avy aky vahaolana farany tandry amin'izay dia tsy mampahafantarina mialoha akory izany. Nandry dia zavy aky ny sazindry eny fantatro fa mafy ny ainandry saingy tokony tsy hanao an'izao kosa tsy manana n'iza fa tsy ndry angezahy oaka izay moa tsy hoe maninona zao raha mba niteny maninona raha mba niresaka aloha fantotra angefa tsy nitsahantomany nandritra ny alina tsapako koa fa navezatry ny alahelo ny tontolo ndry avy any ampiasana saingy niezaka ny nangina satria tsy navelandry ametraka na dia fanontaniana ray azy. Nandry eno aloha avy aloha kosa mba hiteny ohatra nyreny namoy afa malala reny no navoavaka ilay taratasy kely napetrako teo ambony latabatra teo tsy mba niandry akory ianao na dia firavako azy fa inyaro iny foana tsy nisainan'izay momba antsony ianao. Nandry ndany tsy maninona soavadia. Nandry avy alao ahy oaka moa mifona aho aza manao toy izao moa fa vao mainka tsy zakako ka ianao ihany angenina tonga izany ilozana ohatra ny nandosany dada sy neny akoa tsy tia antsony ianao. Tandray aza miteny ohatran'izany moa tadio fa raha misy ny olona tiako indrindra dia ndry izay amin'ny fomba ahoana no ankalako andry ndry rery ange sisany mba ahy mijanona ary zao avelao aloha andeha fa Nandry anina andraso aloha lasa ihany izy inona daholo koa ary zao tsy fantatro tsony izay ataoko. Aleo antsona amin'ny telefona izy rehefa tony. Fanga mbola be asa foana mamita an'reto fotsiny aka. Ary ino ty mampanjonitra anao ty misy zavatra mampalaelo any langa? Fa inona daholo moa zany zavatra nambaranao tamin'ny Rialy zany? Inona moa fa niteneniko momba ny zava-marina tsy fantany fotsiny iziko tsy hitako koa izay olana amin'izany. Esory ao an-tsainao zany. Andray dia tsy mba noeritreretinao akory ve fa andratra aza ny teninao zany? Taka mba voadinika eo ihany koa ve reny nataonao reny? Rialy kosa nge no niteneniko fa tsy ianao saingy tsy takatrao dia tsy maintsy tonga aty amiko zany. Sady tsy hitako tsony koa nge ho azy olana izy ary ny efa nialako sady ny ray aman-drenitsika koa zao efa samy hevitra fa mpifankatytsika. Izany mahatonga amin'ny misy oera misy arainao mampitsidika sahady ny resaka mariazy io. Ianao ngano nanely an'izany tany? Inona moa nanelezako resaka ohatr'izany amin'ny ray aman-dreninao any? Asako
so dia zavatra tsy misy mampiebebe eo. Iaro a tena tsy mety sapanao mihitsy fa efa tsy zakako ny mandrehanao amin'ny teny ohatr' izany e. Miala tsiny a dia aza sakananao ny lalako azafady fa hivoaka. Fa andeha ho aiza ianao? Vokasikara. Mba hainao ihany izay resaky ny rainao. Angamba mba mety ho fahasambarana ho akoho mantsy ilay izy. Allô? Ndray dia izay ve kindry fomba mandray ny antsoko tamin'izay andro maromaro izay e? Nandrianina? Allô? Menonao ange? Anga dia mbola tezitra foana e. Malahelo angeky izoky e. Inona moa ny antony antsoinao azy afady? Piso a. Oka izay moa e. Le lafiko ny faladian-dry. Aza... Sakao vokatra ho fanapahan-kevitra ny raisinao e. Eny e. Diso ange ah e. Mifona aho ah. Tsy hitako intsony izay raisiny. Fohy loatra ny fisainako. Ary aza miantso antsatsony koa ianao e. Tsy dia mahafinaritra an'ilay mpampiasa mantsy ny fahenon'ny telefonako matetika noho ny antso lavanao. Mpampiasa-ndry? Fangandry miasa? Tsy anatra tsony aho fa hitady vola. Efa tsisy ny raharaha koa tsinona. Nandrianina. Maninona izao raha mba nitendry efa lany ilay vola napetrako rika? Ao fandefasako ndry e. Ohatriny aloha ny tokony alefa e. Rehefa tena... Tsy mila e. Tsy mila vola vany aminao ary tsy mila ny fanampianao atsony koa. Nandria? Allô? Tena nitapahany marina. Andriamanitro. Ny fitsimbinako ny fianarany tsy ho tapaka nefa tsy nitondrako azy hiaraka amiko aty. Iandry ny dadatoa aloha dia andalo any amin'ilay orinasa nanaterana sisy dosie tamin'ny herinandro toy iny avy hatrany ka. Realy a. Mila anao miverena amin'izay moa ke a. Aza mieritreritra momba antsony ianao riaro a. Adinoa ny tontoloko fefa sambatra ankehitriny tantanan'ilay mameno ny bangana angady adina velanao. Tsy realy a. Tsaro ho fefa naka ny foko koa ianao. Saingy efa nisy naka ny tokony hosolony taty amiko. Tsy paka ny fonao tsony a riaro a. Velomenao. Realy a. Realy. Realy. Tena nany no fiamarina. Realy. Tena tsy miverina tsony izy. Ngamby efa sambatra tokoa izy ka nanadiny ny fisiako. Inona ny zavatra tena nampijaly anao indrindra? Tiako lazaina hoe izay zavatra tena nampiady-saina anao. Mody misikotra ve ianao sa hoe mody fanina riaro a? Dia mino ve ianao fa ho sambatra raha toa ka sitraky ilay nandratra azy ny tsabony ny ratranao? Asa? Tsy fantatro aloha. Dia mbola tsy ho fantatra ihany koa ve ny valony raha toa ka vonina ny ampitony azy? Iaro, tena marina ve? Tsy tia ampijaly olona tsony ary vola. Niteraka fery lalina ho azy any taloha ka tsy tia nampitsony ny fanenenana efa nandifotra ankehitriny. Vola, manomboka androany dia vonina ho anao a. Iaro. Raha izy tia peratra ity ho marika fa manandany izany teny izany. Vonina ity anao a. Oe,
misaotra iaro a za koa ho anao foana na oviana na oviana saotra kia. Rialy nandrianina ny zandriko marina fa fomba rena teo mihitsy any tonga soa azoko misaotra kia sakafo aloha ny trano fa tena reraka fangatsy nitondra entana nataoko atsy ambadika atsy aloha oaiza mikorotanato ka zao aloha misiko alao any amin'ny dosy aloha dia avetsika aloha milesaka fa tezitra tamina tokondry eny manaiky mifahadisoko ary tsy mametsiny indriny amin'izany sasatra kiano mifona nandrianina fanga moa zany hiverina tiandray ianao ka sa hijerin'ny afarako fotsiny maro ny zavatra navesatra nandalo teo amin'ny fiainako ny fandaozany dada sy neny lahatra iny ka tsy maintsy ny ekena fa ny fanapahandry ny fifandraisana tamiko ny fanoliandria tanteraka ke tena tsy zakako tadio nandrianina fa tsy nihevitry ny anary andry velively na dia nanao andreny aza fa tsy mba nisaina fisiko akory ianao tamin'iny andrindra nanapa-kevitra ka tsy nisy vahaolana takatro akoatra ny fanalavirana nge saingy tsy andry izany ataoko ahoana moa ny hitondra andry izay mbola ao anatin'ny fianarana tanteraka fa amiko teny ho alavirinao niaraka taminy nafonao no mifandosirana azy tsarofo nefa fa mba narary atony narary anao ihany koa ny fianjadian'ireny tamiko dray efa tsy fidiny tamiko ireny nanasarahana antsika tany amahajanga ireny tsy mba nihazo diploma akory ny afaly ara vao naheno fa afaka baka fa ny fakahita aminao indray ny aina ao anilanao indray saingy no ny fisinny ava teo amin'ny fiainanao taty oriana dia fafanao izany fahasambarana kely mba nananako izany nandrianina nanapitrotraka ny alahelo kokoa mifandraisako ny tsy firarahinao aho tamin'iny andro iny farafaratsiny Rialy mba niandro amin'ny firavako ianao voalasa tena niandry andry tokoa nge akia tamin'iny saingy ny serana n'ilay efa nansirako indray ny fotoanako nandritran'izany ka nampirongatra tampoka ny hevitra efa tsy nahatakatra taizantsony hanatanteraka an'izay efa nampiroro azy tsy fantatro fa tsy nisy afa-tsy ny andeha sy ny ala teto ny nameny eritreritra noho ny fianaranao anefa no antony tsy nitondrako anao nefa te nandrianina tsy tiako indry izany miasa sahady izany efa fanambina petrako ny hatafitandria amin'ny fianarana ary hovitaiko izany raha mbola ohatran'izao aloha tsy amaky lohan'izany resaka fianaran'izany tsony efa tonga akia efa miverina mba ho andry ary tsy andao andry tsondra mbola mitepo io foko io nandrianina mifona kisoka mitsangana Rialy mitsotra zao mihitsy ny olona tokony andolianao ka raha mbola tezitra amiko ohatran'izao indry dia tsy hitsangana soka nitsangana kia mamela andria amin'ny foko manontolo amin'ny foko tsy miangatra dia omety kokoa ary afa tsy hanao ohatran'ireny amiko tsondry ninina miseho amin'ny fiainantsika amin'ny rahavavy tena tsy zakako kia eny Rialy manome toky andry ary sy vadika amin'izany naoviana avy dia ody re
hiaraka milahako mba havilin'ilay eny an-tsaina aloha ny fiara fa misy zavatra ho tiako jerena kely eny a. ay ndao ary tsy be dindre raha modiala raha be di miaraka amin'ilay fofombadiko mo maninona e sady sy ela ange zany izy ranomanitra fotsiny a ka hitandre saika hoe isakafo kely fotsiny any amin'ny restaurant ke sika maika ary zany sarako aiza moa ilay mpivarotra any amin'ilay karana fanaterany lahana iny ihany ka le atsy ambadika atsy. Volasa saina mihitsy aho io hoe aiza foana ary ndry manao azy zoky fa naninona ny dia taraiky sy alina loatra e efa mifito latsaka angeka izy izao hoe angaky tsy mandriraka nanao exposé zay dia tsy maintsy nahavita daholony ankizy fona helan-dramosenody zany ny antso andry ihany aho fa ay le telefônina andry tavela tsy ambadikatsiko lobaty izy tamin'ny atrandro tena velako to mba hisaritra tena reraka na andeha tongotra mantsy fa milahatra be indray ny taxi bus tanary aloha mba makaina kely efa nanaingina rano mafana ho andry aho fa mety an'ity asako ity vetivety aloha mandra-pafana azy nga fa ngandry misy sahady ie efa niasa nge le tany majanga iny zany misy namany dadatoa zay nyresahany momba tany dia io nandray ahy dia hoana zany ndry le nakaty zao ka sa mbola hiverinany ka afaka manao an'ilay asa foana na aty aza tandry resaka vente en ligne le izy zany ange ny antony nanomezany zareo anty ordity e alaina tsy kelikely amin'ny karama fotsiny ny vidiny dia le orinasa ihany miantoka ny connexion oay zany veaky ie afaka atao tsara atao trano le izy dia mba tsy maninona tsara kosako fa na eo azy zany hitady asa hafa ihany aloha mba hampifadiana aminy ka manana fotoana tsara koa mantsy amin'ny andavanandro anatanterahana an'izany tsy ratsy kosaka izy zany fa tandre mbola nindry amin'ny Facebook ny connexion akoa aleo zany miandrendry amin'le tio iniko aza hitako fotsiny le modem iny dia efa tao any amin'ny tsy hitan'ny olona zany tiako vitaka ity rehefa aveo indray mamaly mp ndanara aloha miomana fa mafana izay ny randry e avy dia any amin'ny dosy miandry fahateriko any tena tsy misy tsony angeky eto e fa tena hoe teto koa ve ny nitandriny varotra azy ka tena teto e io raha matio mihitsy fa tadidiko tsara mavokely sy mena zao ireo sisy ireo ndondray raha aloha hijery amin'ny varotra avy e ery apitery mety isy indray dao tokoa eny fa ny vidiny zao mety tsy hitoviko eo amin'ny raha matio io mantsy ny vidiny entana mba azo azo ihany ka mety ho zany angamanina tonga zalaky laniko ngamba tokoa fa misy inona iaro aizy tandremo ny teniny marina momba ay reny ry mandeha rereka izy zany aleo moa toy anatonana akaiky koa oay raha matoa kely nandrianina moa ie izy indrindra manao any ianao tompoko salama tsara ka inona ny vaovao izay elaela tsy ny eonan'izay zao e angamba ny omaly tsy miova ihany na dia besaka aza ny tsy azo ambara zany to lasa tsinto fa angahony dia tena lalina dia lalina
angamba ary ona ary fa vitaiza ho ny zato andrem-bavy zao e avy nanao mpisembana ampitsiritritra enina dia hoy masy ihany aza noho ny tsy fananana fahafahamivity raha tsy madiso nandalina ny soratra malagasy anga ianao na tsy mivantana aza tsy misaraka amin'ny mafiavitoana eny kolotsaina sy ny mahamalagasy tanteraka ka sady rehefa miady rery to vao maika tena mila azy raha azoko tsara zany tsy miverina ntsony Rialy sy ny hevany tsy azozongozonina amin'izany rehefa tapaka na izany fanampatsinay taminy aza no alaviriny no ny fanantenany diso fipaka fa tena nandisy fanantenana azy ve tokony tsy nianky-mba olana tamin'ny fidifina kosa izy raha mba nakasitraka an'le nofosaika ho azo ny ainana ihany fantatro mantsy fa mba nisy fitiavana afaka netefa tamiko ihany tany aminy saingy nangiry firy loatra taminy ny ainany an'izany fahatsapany izany naleony mihitsy aza tsy nisy satria tsy mba nisaina an'izay alalany tebiteby sy ny fitaintainany akotrika ety isaika mba hamaharany hany ka naleony nanemotra an'ilay tanana efa mba natsotra ny eriana dia niendrandra fiandraisana mafy aza tsy nefitra ny anao an'izany eny andrianina fa izany nety efa taminy ary voavahany tamin'ny fiainanao na dia nafenonao mafy aza Chérie, andao amin'izay aky efa azoko ilay izy ankehitriny kosa efa miariary ohatry ny masoandro be lohataona veloma ianao e nandrianina Try, fa iza koa iny ianao angeza ny anontaniako izany iza ho ahy iny ndao sika andeha tsy mamonjy fiarintsika raha tsy azavainao eto hoe izy iny dia iza koa moa ty lazainy fa hoe masoandro be lohataona ary maninona koa izy no miala avy hatrany raha vao nanantona andao aloha hamonjy fiara ianao ve zazakely inona foany tia milonjolonjo ty ka aza miteny ihany ary ka tsy efa nilazaiko anao ty kosa ve hoe nandrianina amin'ny fiantso azy angamo izany no ilaiko taizany nahafantaranao azy inona ny fifandraisana nisy teo aminareo inona izao ny tsy hanazavanao an'izany tsara tamin'ny Rialy mbola niasa tao amintsika ireny no mifandraisako taminy zandriny iny ay kosa ka raha zandriny Rialy izy dia maninonareo no mifamaly teo ka sa fa mifamaly ahoana koa moa izay ndresaka tsotra izay ty efa tsy nisy fifamaliana izany nanazavazavatra fotsiny izy nanazava momba anareo sy Rialy sa nilazany sy ny fifandraisana manaraka indray tsy dia mahafinaritra ianao mampiatra ny asareo tampiarinao amin'ny zavatra tsy dia voapirofo ohatran'izany fa ahoana moa antso sary mpiara momba anao fofom-batoko ka tsy tsapanao mihitsy ny irifiry foko amin'izay miendrika ho rafoko oko izay fa efa zavatra lasa izany aiza moa sika any andeha za tsy voky vola oko izay ho aza makarary fo amin'ny zavatra efa naleviny lasa zany ianao raha resaka Rialy izany tsy maharesy lahatra indrindra moa fa nita amin'ny masoko ohatr'ireny ka tsy ianao ihany ary ve no nilaza fa efa mitady azy hatra izy eny fa na dia tany an-tranonao azy nefa ianao tsy nahita azy tsony aza matahotra fa tsy hahita azy tsony koa ianao efa nanorom-ponenana any Mahajanga izy ka inona raha mbola hisiny ny fifandraisana feo aminao sy ilay zandriny sa kosa antanintaniana momba azy indray ola inona ny tianao ambarako mba hampianao anao amin'izay lazaiko ny fitiavanao Riaro porfo ihany fa voninao arery tokoa ianao sy momba anao manontolo tsy laron'ny lasa tsy mahafinaritra azy zany satria fantatrao tsara fa olona sary-piary loza tany efa vonina ake Rialy fa maninondry nga marary indray
Tsy maninona izany akia. Ndana manao dosy ny zandriko fa sakafontsika rehefa avy eo. Dia avy eo afenina hatramin'ny ranomasondray. Nandrianina. So dia velondry fa zazakely foana ary ahy. Tadio fa io endrikindry io tsy atako nakory an'izay oampondry velively. Raha misy ny olona lalako indrindra dia iny aroaro iny. Tsapako fa mandratra ndry ihany foana ny tsilona dia tsy niny akasoko amindry azy. Afeno ary fa dia diso indray izany no nambarako e. Mifona Nandrianina. Tsy tiako kotsy miaraka amiko amin'izay raha ho natandrifiny masoandroko angendry e. Saingy aza tonoana kiry aly fa raha iray tsisy anavahana angeny mikorina ao anatsika sindry e. Indrindra moa fa tontolo iray tsy misy elanelana no nenantsika. Sandrindria eny e, fa tsy mijanona ho zoko fotsiny angefa reny ny tena nandresako andry teo amin'ny fiainana e. Soloneny efa namelantsika ho kamboty. Mba tsapandry ve fangery fireny zanaka manoloana ny alahelon-dreniny ka. Okizay akia. Ao moa e. Fa tsy angina tsony ara tsy mamboraka ny alahelo anatindry ireo molotry-ndry ireo. Nahoana ka indrina nanapa-kevitra ny andeha aty raha mpangery firy andry ihany izany realy a. Satria ny hevitra fa izany niteraka an'ilay hoe fanadonoana. Keny e. Saingy angamba diso fandray ihany. Fantatro fa ho sarotra saingy keo akia fa tsy anjarandry intsony izy a. Ny tsy sanatria manamaivana nefa manjoandry a. Aza mampahory tena amin'izay olona mora manakin-doha amina tana lavery sampy izany. Ny ranomasony alahelo sy mba vahaolana. Rialo a. Sotra kia. Fantatro fa mahatakatra sy maharanty-saina tokondry. Aza matahotra fa efa ela ny aiky an'izany anjara izany teo amin'ny fiainana. Ary mino aho fa raha mikiry foana angamba ifanojo amin'ilay fanadonoana ihany. Ao fa ezaka mafy ny amin'izany a. Izany a. Andeha namarina varavarana amin'izay aloha fa te hamonjy fandriana sahady azy izany. Fa tsy maintsy misakafo ndry vao matory kosa. Maka aina aloha fa velao amin'ny takony rarà. Any amindry any atory androany alina. Misaotra riaro, tena afa-po. Ka izany indrindra ngeny tady aviko hoe. Ka tsy aleo ary mody amin'izay. Ndao ary sady manomboka mangatsiaka koa izany. Ao, anao miara aloha ity kanjo ity dia andrasa ao anaty fiara fa andovola vetivety. Ay, oke ary. Oui, monsieur Ignacy. Aty Atarandolo izany ve tompoko. Ka eny ary efa tsy lavitra intsony a. Aty ariko misaotra. Malala, mila makany amin'ny CCM fa misy zavatra ilan'ny monsieur Ignacy a. Mety andragno angamba natao ilay fifampirarana vaovao. Tena zao mihitsy ve? Ka miandry ahy izy zao. Alefako taksi aloha ianao rehefa tonga tsy ambadika atsy a. Mpangady tsy afaka emitra kely mihitsy izy izany fa dia tsy maintsy hoe zao dia zao e. Tiako raha mba ianao ihany manatitra mandrapatonga ny an-trano ka zavatra maika izany matoa ny fierana ohatran'izany ny fotoana e. Ao fa raha vao mahavita ny ihany a dia avy dia mamantana any aminareo. Alaiko hisakafo any amin'ny tady ianao raha. Eny ary, matoa ela. Ahoana ary se a? Efa naheno a? Andalana ho any mihitsy aho zao ka. Ary atsoko se ririka rehefa tonga any a. Zay. Azafady nge. Realy. Manahoana ianao? Fa tena ianao tokoa ve? Tonga so. Misaotra. Realy a. Andraso vetivety nge. Maika be nga ianao? Mbola nenzika fotoana fa miala tsiny. Azafady vetivety a. Teneny monsieur Ignacy fa tsy afaka andray ahy. Ka tsy afaka tampoka aho a. Zay.
Rialy andraso vetivety moa azafady mba te hiresaka kely aminao raha azo atao. Fa tsy azonao anga le teniko teo e. Eny mba fiangaviana any Miala tsiny fa tsy manam-potoanany amin'izany a. mba miangavy moa Rialy eno ihana dia 10 minitra fotsiny ihany aza. Miangavy anao koa mba hamela ny tanako e. Rehefa tsy afaka dia tsy afaka. Rialy allo ay tsy maninona raha zany ny fanambakeviny ka. Fa ino no tiana ataonao ry aro a? Fangahy ianao tsy hoenaka any amin'ny monsieur Ignace indraika? Tsy afaka tamiko e. Dray olona tsy vahiny amin'ny toetra monsieur Ignace ianao dia mbola reny ihany no nataonao. Sao no tapahanao izany fanaovanao tsinontsinona azy izany ihany ny fandraharany atao amintsika. Ka rehefa izay moa ny tapany dia atao ahoana intsony e. Izany mba fihevitra e. Aza tesitra ianao raha ilazako hoe sao dia lasa adala. Iza ny orinasa mifandray amin'ny sehatra maro ka mampidi-bola betsaka indrindra ato amin'ny orinasa raha tsy misy CM. Nefa dao toa tsy misy dikany aminao akory izany olana goavana be izany. Toa tsy rarahinao akory. Vola tena azafady indrindra aza elingelenina aloha. Ka sitrapony ianao ry aro a. Mila miresaka amin'ny monsieur Ignace ianao. Sao dia mba azo ifampiarahana ihany izy. Na ifonana mihitsy moa izy maninona moa. Olon-dehibe mandinika tsara reny vola. Ekeo raha izay no mety aminy dia aza tapatapaina tsony aho Tsy moramora nge izany ry aro e. ka ataoko ahoana koa ary ha dia aoka izay Ka tokony mba vola dia miteny aho izay Amin'izay aloha makena fa velo sasako ireo e. Fa miditra amin'ny firy moa kinareo tolakandro? Miditra amin'ny 4. Nga akio tsy mandrero ka. Anga tsy tia indrila omena fotoana kely mba hatoriana ka. Ka matetika nge tsy tafafo amin'ilay ora tokony ifoazako foana e. Dia natara na tsy mianatra. Dia asa matory zaniko. Za aloha rehefa aveo tena atory e. Atambatry mba amin'ilay tsy nisy maly fandringa ahoana. Dia za zany mba afilandrianao connexion a. Misy olona k'i izany a. Andraso fo jereko vetivety azy e. Monsieur Iaro manahoana raha matoa kely nandrianina fa satria mba hitady andrealy azafady fa very sahady angala e nambarako indray mandeha iry ka. nandrianina vetivety fotsiny re Ka tsisy realinao izany ange ato e. aza fianinao tsony izy efa mifankahity izay efa mifampiresaka koa aza mba hiangavio izy azafady mba tena te hiresaka aminy aho. Fa izaka izao rinandry a. Rialy azafady moa e. Fa mbola inona foana ny ianao e. Avelo aho mba hiteny Tsy mila mihaino anao tsony a. Azonao zany. Dia ndana amin'izay mandeha any. Rialy lehilaviko ny faladianao aza dia ataonao ohatran'izao loatra. Nandry a. Ndana aloha toy izo andraraha andre. Dia efa miteny aho izay realy a. Fa dia inona loatra ny akalanareo menakavy ato izao e ha? Fa dia nanao inona nareo loatra? Fa izay menakavy araka ny filazanao azy teo moa nga hono no nahatonga an'izany. Tsy te hifandray aminao tsony zahay dia atovy azavy izay e. Ary azafady amin'izay koa ianao antiako varavarana. Rialy fa nahoana ka ianao mbola miverina? Ha! Fa za nga moa nanao ratsy tamin'ity toeran'ity ka tsy tokony hiverina ity tsony ka. Fa ao ianao e. Avelao ny varavarako dia avelao koa ny tanako. Ary aza mifanelingelina tsony koa fa tsy misy tokony ilana an'izany tsony ankehitriny. tena vokatra ny fonao ve zany? Sotro izao. Ao ka. Rialy Rialy
atorany andry dada andro any fa misy zavatra kely fampidiniana mianaka hono vo ny any santé mantsy izy dia efa tafaresaka tamin'ny misy hoe inasy izany ianao io tsy azo resahana ntsony izy dia ahoana izany ka dia izay zany ko ohatry moramora aminao aringa izy izany izay fa lasa fa tsy eo an-tsainao anga fa raha pitsindrainga izany tsika vao hifankahita dia tsy mba malahelo akory ve ianao ka tsy ampynyray andro akory ange zany dia tsy mba hanoroka akory izany ay azafady Andriamanitra aiza ihany ary ty Realy efa amin'ny valo sasany alina izao nefa mbola tsy tonga foana ihany dia izy ny telefona ny tsy mety tratrantso nefa nge dia andalo amin'izany orinasa iray izany fotsiny ny antony voan'ny trano raha araka ny filazany ankeo ireny anatitra dosie fotsiny moa dia miverina fa tsy ho elany akory dia tokony mbola ho lasa iza izany izy tena tsy fanaony Realy mihitsy ny ohatran'izao ka farafaratsy miantsona mandefa mesazy izy raha sendra taratara fodiana ary Andriamanitra apio izay zokiko izay dana le tsy vao amin'izay ny tongony vonjeo e vonjeo re olona oka izay fa tsisy andrehanao akory eo horeraka fotsiny eo ianao iaro zao alasa nananao foana noho ianao ao ambadika eo elisa miandry oray dia vitanao ve ka noho ianao ihany tray dia izao ve nihitanao fa vahaolana fa inona ny tanjonao amin'izay fa kanakeriny ahy ny famiravirana avy tsy Realy tsy mihevitra ny ianao an'izany velively ana dia nanatanteraka an'izao aza tsy naposiko anana toetra tsy mifatitrovana ohatr'izao ianao saka manafika io ataovy izay rehetra mahafinaritra anao ny tsara aza avy dia vonoy ahy tsy te andre fijaliana ntsony ahy alohany anaperanao ny haiko Realy oka izay ny tsy zakako indrindra dia ny mahita ny io ranomasonao io satria tokony ho faly indray ahy amin'izao ataonao izao mahatsiravinahy ianao mangina fa tsy te hahenony fiatsaram-belatsihanao ntsony ahy tena mifona Realy makarary loatra nge ny ataonao ny ataoko aza ilika ao aty amiko ny nataonao tsy vonina niresaka aminao velively afa tanterao fotsiny izay efa mivolavolainao fa efa eto am-pelantananao azy ao mbola mamerina fonana aminao indray allo mbola manao zavatra fa rehefa aveo Realy enoy ny tsy fanekenao an'izany ihany na tonga nanapa-kevitra tsy fidiny ohatran'izao tsy mila miaino anao ntsony ahy reraka eo fotsiny ianao raha ny anadio tena ny tanjonao niandrasako izao dia nitanjonao farany okanefa mba nratsan-tananao ihany no anapitra ny haiko mba tsy hampangirifiry loatra ny fanahiko Realy aza lavaina amiko tsony ny resaka riaro ilanavitra loatra ny teboteboko tsy mety tsapanao mihitsy fa izay alahelinao izay mifangirifiriko dia aiza hono izany misy anao amin'izao anaovanao azy ao ka mila mifanazavahnao inona ny antony nampialanao tao amin'ny orinasa lazao amiko ny zavatra mitranga tao ariana n'iny diako tany an-Tananarivo iny ka mahampiovanao mandraka androany izao fa nahoana ianao ny tsy mamaly Realy mila mivaly teninao ange tsy te hiresaka raha momba n'izany ntsony tena mba maingavy anao anefa sady zavatra efa nambarako taminao izany tadiavy le taratasy felako raha mbola tsy afa-po dia avereny vakina izay nisoratako tao ka tsy ireny ny laiko fa naninona ianao no miverina ny andry an'izany na isy na tsy ny tena nampitebiteby fatratra hatramin'izay ankehitriny ny valy ihany ny faharetako na dia saingy tsy ho anao velively
raha ianao ihany na nytolam-baliko aza tsy tiako aserana amin'ity tanàna itobinao ty akory. Andray kosa ke tsy te hampahorony zandroko raha izay ny antony tianao fantatra e. Mbola nelanelany toam-pianarana izy ka tsy maintsy nampandevitra ny ampoko satria tsy manatsiny izy. dia tena zany ve ny marina? Tsy manana lahatra aminao akoatra n'izany tsony ahy e. Pakafo loatra ianao. Rialy, fa maninona ianao? Misy marary anao anga? Rialy ho aiza? Aza sy tomonao io fa marary ahy e. Ka ianao ange tsy miteny e. Aiza marary anao? Aiza ho tsy efa zao ve moa no mahafinaritra anao ka inona tsony mbola lazaiko eo e. Tsy madio mihitsy ny sainao. Tsy ny fampijaliana anao akory ny tanjoko. Io arovany nitady eny amin'ny tananao iny e. Andray, ary to mangana be sady maratra ny tananao. Tena nataon'ny zalafato maty mihitsy ianao zany. Ao fa ovako moramora e. Tena miala tsiny ary Rialy. Andrasy fasiana fanafody eo. Ry zala, taty le boaty fanafody eo ange. Itoko. Ary iza tamin'isany namatotra azy teo? Ela? Tsy efa nampitandrina ny lisa moa tsy hanao izay aparary azy. Ary lasa mandeha any amin'izay fa tsy. Tsy ary ny tananao asiako fanafody e. Tsy mila fitsaboana tsony ary aro aho. Miandry ny anatanterahana amin'ny vinavinanao farany aho. Andriamanitro, efa 10 alina indray. Rialy fa aiza foandry e. Tena ho fatao fitaintainana eto marina. Nefa inona tsony moa no tokony ataoko? Ry totoso ireo mba olo-patany ananako numero efa tapitra najoko fa tsy misy nahita azy daholy. Ary sao dia mba voarebireby aroaron-dozy indray ary. Nefa ty amiko tsy misy numero any akory. Andrasy fa ho tadiaviko amin'ireny dosie Andrealy ireny. Aiza daholo moa ireny taratasy ireny? Sakafonao Rialy. Oreraka eo ange ianao e. Ao. Eto aho fa tsy mila e. Oreraka ange ho ianao e. Allo. Tapo kely azafady fa atsoka ianao avy eo Ty. Nandrianina io. Afaka miteny izay tianao tenenina ianao. Allô? Nandry? Rialy, tena ndry ve zany? Zah ihany aky ity a. Fa mbola aiza fony e. Mitaintaina rereto ndry koa tsy miantso sady tsy mamela telefona. Tsy maninona fa mitony tsara ny zandriko e. Lobato ny telefonako dia tsy nisy ny atsoko andry. Andray, dia maninona zao raha manindrana ny aro aloha e. Tena fahatendaka ekiny aiko fa neveriko fa nisy zava-doza miatra amindry ihany e. Oaka izay piso a. Mifono zoky. Ty tsara varavarina dia ndana amin'izay matory. Maraina tonga any fa tena alina loatra izao. Izay tafandrimandry ny zandriko. Izondry ty fa misaotra. Nanenina ianao nandainga taminy? Tsy te hampitombotsolo ny fitaintainana efa manafitra azy ahy e. Inona moa no anjoara sanatria ka maninona rery ao an-trano ao izy? Sambatra loatra ianao. Saingy soparan'ny hafa foana. Tsy tia ny iainana dia ampy-pahasambarana kely akory ary aho. Ny fangirifiriana sy ny fampahoriana foana no anakonana ny tontolo-piainako. Diso ianao Rialy. Tsaroa fa ny fahasambaranao rery no afaka mameno ny fahasambarako. Ary izany rery ihany no an'ny fahasambarako Rialy.
tianao tiako tsapanao zany mba fagnatahako aminao abrao amiko ny tsy ambaratelo ny fonao. Zany ve ny fanerena voalohany ataonao amiko? Satria eto ampelantananao a dia terenao ilazan'izay mahafinaritra anao rehetra dia isy loatra ianao. Efa vonina amin'izay ataonao a saingy tsy amin'izay mahafinaritra anao akory. Tsy hanao inonanao zany aho a. Ka raha mbola sitraka ao ny fahavelomako ara dia avelao a ody fa ho faty fitaitainana rery ao zandriko e. Raha azoko nangatahana tamin'ilay mpantahatra aza dia nitalaoko taminy tsy mba hanana ny fahafatesana fahefana amin'ny vatanao. Tsy anjarako ny manala ny ainao realy na ny aza foko raha izany ny tambiny ampitomboana ny fetrany. Alefa koa dia ianao rapitso dia mbola mamerina ny fialatsiny tamin'izay nataoko anao afaka makany amin'ny polisy koa ianao manontany sy mangataka ny sazy mendrika. Tsy ho aiza akory fandehanao any ampiasana fa melohan'izany amin'izao oro izao lazao amiko ny tsy ambaratelo ny fonao tsy miangatra. Realy mizandroko fangatsy nianatra nitaovao ny alam-pandriana mihitsika. Tena tsy tafafo maraina Ndry Realy fa taiza marina nareo efa hevitry ny hafanenina nge ny ayako ny efa tany amin'ny andro iny nitedavako ny lara telefoniny azy efa tantara be. sendra tafahoana teny an-dalana kizay a. Tena naiky ny langolango teny nitondra faratrana indray mba niangavy tamiko izy. dia ranomasy fandratrana indray zany ny tampony. Miala tsy indrindra n'Andrianina tsy afaka ilaza ny tena marina amindria. Fantatry fa tsy amela ny aro moramora amin'izao ndry raha mahafantatra n'ireny zavatra nitranga maly ireny. dia fahanginana zany ny setrany satria angamba tsy diso izay nambarako e. Keny fantatro fa ho sarotra amindriny anatanteraka n'ilay hoe anadino indrindra moa ka zao hoe mbola ny ampy alina ray indray ny raha nandany. Aza lefa lavitra ny saindry e. Tsy natory zahay tsy nisy ratsana mifandray akory aza. Ndana raha aloha miverina matory e. Ho azo ka ndry raha vonina ny sakafo maraina. Ka raha samy tsy natory ihany zany maninona moa raha miara-midaboka aloha e. Tsy te atory-tsony aky fa leo ay karakara sakafo ka. Ary Realy fa tao mangana be ny ato tanandry hoe marina raha tsotra nireny gejaina tamin'ny tady reny io tsy ireo angera tsy miofo kely mihitsy e. Realy fa inona marina ny zavan'seo tamin'ny alina. Tsy maninona izany akio fa sendra mba voan'ny zavatra noho ny tsy fitandremana fotsiny a. Realy sy ny tsy filazan'ny marina dia tsy mahavahiny atsony fa raha loza ohatran'izao kosa kia mba azany oarana ka. Tena miangavy akia avelao mba hivalona ny maly sy ny tantarany. Efa tonga eto tsy maninona dia aleo mba arahana amin'izay aza terena ilaza tain'Andriamanitra kindria. Eny ary ny antsonao foana le nampanantenaina ho maly sy nisy akory nefa dia resy tory ihany Azafady fa mbola betsaka ny zavatra nataoko e. dia ny antso amin'ny monsieur Ramisa nefa fa tsy tany akory ianao. Tsy tany aka mbola teny an-dalana dia efa nanapa-kevitra ny voaterana le. Ay dia taiza fa nahoana dia tsy miverina taty. Tany amin'ny hotely re tiaka saina tsy misy mpanengelina dia naleoko nijanona tany. Ay kosa Fa zao vola mila mikarakara ingana ny mariazy tsika. tena marina ve zany ry aro? Efa nresahako momba an'izany tata. Zany oe tena faly be Zany fa inona no natapa-kevitra anao tampoka teo anafaingana an'izany nefa e. Efa tsy mety aminao ndrainga. Raha ny hevitra aza no alaina dia andro vitsy taoriana amin'ny famofotsika iny ihany dia efa nitanterahany zanyko. Ho anao no anaovako an'izany e. Misaotra kia
efa elana ny fisako azy fa nivoaka molotro ihany izy akehitriny dia efa ny vinavinainy lazy izany no daty hanaovana azy. Ilazao aloha monsieur Michel mivady ray aman-dreninao tsy maintsy atao anatin'ity volana ity ilay izy. Kosa ao ary fa androany dia efa ampandrian'ny zareo ahy. Daholo reto korotany reto orinandry marina raha tsotra n'ireny toeram-pakona orinasy ireny mihitsy reto izy. Alamiko ihany ireny rehefa avy eo fa mitady zavatra kely fotsiny ahy fa inona tady avindry? Demande de stage pratique en entreprise. Ka tsy afaka mandray stagiaire amin'ity volana ity daholo izay nalefako. Indray iny nefa ny exemplaire na demande farany tato. Dry mba mikorotan-tsaina kely ery ho ny pisy keliko ty ka hoany mbola tsy afa-po foana? Afa-po akio ho tareto ihany mantsy ny fotoana ny boako nefa ilay izy tokony amin'ny herinandro ioko. Tsara nge rehefa mba tia karokaroka fa tsy ohatra n'ireny ankizy sasany miandro toloram-potsiny amin'izay atao reny fotsiny. Za mihitsy ny tsy sisiako raha nilaza n'ireny ndry fa ndry ihany ny andraikitra azy. Fa zao any za tena tapidalaka le tsy hitako tsony izay ho raisiny. Orinasa iray ihany zao no azoko antoka fa anaiky fangatahndry avy hatrany. Aizaka izany? Andraso ty tady avy io orinasa io dia amin'ilay lehibe miresaka. Fa aiza moa io? Io ambany io mombamomba azy sy ny adresika. Ay, raha pitsy ihany ahy zany dia hoaniko. Merci Zoky. Oui. Raha matoa kely nandry ihany mandrosy ianao. Manao any ianao tompoko? Salama tsara. Mazoterana ary? Misaotra tompoko. Ka ahoana ny ianao izay? Saika nisy zavatra nijerena ka diso adresiko. Fa saika hijerena ianao nefa raha tsy diso amin'ny anaran'ny lehibe an'ny orinasy ny valopy lehibe eny an-tananao iny azonao atolotra avy azafady diso adresy aho mantsy anao teo. na dia izany aza eo mba ho topazako maso kely ihany efa tafiditra hatrany mantsy ianao ka. Tsy ary mitady orinasa anaovana stage nga ianao. Stage pratique pendant 3 mois. Afaka mandray anao ny orinasa raha mety aminao ka. Rehefa vonona ianao nanomboka avy hatrany ary amin'ny herinandro dia tsy maninona mihitsy. Manome fakasitrahana ny stagiaire mahafa-po ange ny orinasa amin'ny farany. Nefa moa asakasako ihany. Andraso fa ho accordeko amin'ny alalan'ny fitomboka sy ny siny fangatahanao dia afaka miverina ianao raha vonona. Misaotra tompoko. Tena najobokala fa najoboko ahoana ary? Ka moa ka tany Andriaro tia nampitonatonana Andriako. Marina raha tsy saika hiverin-dalana raha vao natazana ny tsangam-bolony fotsiny. Angaky tena ninona zao raha mba nitenena Temelofa an'ilay izy. Marina raha nahita lahatra tsony afa dia nanaraka ny bokony any Zensio fotsiny. ka izay mihitsy angely tsy nilazako satria efa fantatra fa tsy hoany mihitsy ireo tongotry-ndry ireo raha vao nalala fa any le izy. Ndry akio mety isy orinasa hafa afaka naterako andry ihany saingy any ho any tena azoko antoka fa handray andry amin'izay ilandry azy
Ka nanahoana aloha nefa e? Eny e, zange aloha nondraisiny e. Efa tafatsofoka tao amin'ny birao koa mantsy vao nahalalaka tsy maintsy mipetraka. Ay, lava masy be ny andry a. Tsikary ilay soratra ngeza tao an-damosiny ilay valopy lehibe teny an-tanako. Dia tsy maintsy nanolotra azy a. Dia nanahoana ho a? Nasiany marika fankasitrahana ilay taratasy fangatahana. Dia nasainy miverina amin'ny herinandro raha tena tapa-kevitra hono. Tsikary teny amin'ny endriko mantsy fa tsy nanapohan'izay hitako a. Dia ahoana amin'izany ka? Ho hita eo ihany moa zaniko. Raha ohatra ka tena tsy mahita mandra-pahatonga an'izay. Toko moa kika exemplaire faran'ilay demande avy any an-dakilasy taty amiko iny naterin'iniko. Maninona nefa raha efiana aloha le ao e? Izay 3 volana koa ve? Le Dieu. Takizay ihany tsy nila ny fanampin-drika. Raha matoa kely nandrianina mahazo toerana. Misaotra tompoko. Inona ny azoko hanampinanao izay? Hanomboka an'ilay stage tompoko. Ay, vonona tsara zany. Ie, efa vonona tsara. Dia ono a, inona moa zany ny thème de stage-nao? Ay, tonga hatraty ampiasana ny mpapita hafatra. Vola? Tafa manantona avy sokonako. Vola, ampiatrao na lazao ny atondianao dia avy aloha izay resaka. Resaka asa ny fandinianay eo fa tsy arak'izay eritreritra velively akory. Fa fanina noho ny sy fahitana asa tany angahony zato izy no toa hiverin-dalana akaty indray. Mba te hanakambo nefa tsy makaiza akoriko. Oka nandrianina. Dia oka izay ry vola. Ndana aloha ianao mamonjy ny birao anao fa makany rehefa avy eo. Ekeo izay tianko izay raha mbola miainao ihany ianao. Asa rebrebe ny ry aro a. Fa ny tsy anasany mbola betsaka no mitady. Miala tsy indrindra nandrianina. So dia manahirana aminy aloha ny anaovako stage atao aminareo e. Iresahako izy rehefa avy eo ka. Inona moa le thème teo? Interprétation générale de la comptabilité. Ay, atsy amin'ny monsieur Rasolo zany. Andao fa teriko any ianao. Dia nanahoana kely fanomboana ary piso? Hitako tena valaka be indry ha? Angaka tonga dia rotoroto a. Angatsy loza e. Fa loza ahoana? Ty monsieur Rasoloko. Fa naninona izy? Angamba ki asa tokony nataony nandritra indray volana no natotony tamiko indray miaraka tao a. Ny somaretaka mihitsy ny lohako teo ampanaovana azy fa indringa ahoana. Izy ilozany nanao Facebook fotsiny amin'izany. Sosotra tsy. Ndry zany angakirinely le miasa e. Ka tokony mba hanampy ihany ankizy na zany aza. Tsy manao ohatra ny olombelona leo masoandro mitady orana fotsiny. Rehefa tonga nefa ny orana izy indray mialoka voalohany. Mahita lazaina koa ndry ity ka. Taoko. Iza koa moa tady avindreo kotsy eo. Afaka aloha zany izy mandra-pafa sendra n'izay stagiaire matotra sady mpanaja asa e. So ihany aloha fa tsy aro e. Asa fotsiny izay nsiona dia vao nanomboka aza. Okakia. Mandreraka sady angehako iny aho e. Tsy ny andaliny, tsy ny akilany, tsy misy azo raisina. Avy andray ozy izy indray ilay madamy vola dia manapatrapatra fotsiny. Tsy misy fanontaniana, tsy misy valina fa dia ohatra indreny olona dala mipetro-petro-pony indreny. Fa taizanganina fatarany fa zandrindry e. Dia resaka noho ny amiko izany ny tabadabany indry. Efa tsy fantatro tsony e. Tsy nisy vodiny, tsy nisy lohany mihitsy angeza ny resaka izany e. Iaro mba nampangina azy fa efa saika ho sorena.
mandray tsy raisina ohatrany tsipolotra ohatran'izany foana ki iny a. soa ihany aloha fa tsy nisy mpiasa hafa teo e. Raha izany famenarako izany mantsy no nanoloanandrehetra dia angamba mba samy manala ny fony teo ihany. Nandrianina fantatra fa sarotra tokoa ny mandefitra saingy na stage aza ny ataondria dia mitovy amin'ny asa ihany izany a. Izany hoe ajao ny toerana mahampiasa andria. Aza izay resaka tsy misy ifandraisana amin'izany ihany no atao andoto ny fahamendrehandria. Izany a. Efa niazaka ny nangina ihany aloha e. Soa ihany koa fa samy hafa ny promisy anay. Ny fifanojona amin'ny fotsiny izao ny andosirako fatratra. Izay mihitsy. Jery loaka vetivety aloha fa sao dia disy ritra ao indraika. Ahoana raha matoa kely nandrianina mandeha tsara ve ny asa? Mandeha taleha. Mazoto be hono ianao hoe meserasola sady kinga. Aiza koa? Angamba tena nanavanananao mihitsy ito ranjo io tany an-dakilasy e? Eny e, mba anisan'ny taranjaka fiziko fotsiny izy. Aiza moa le stagiaire teo iny? Ay, makanesindreo amin'ny braoko fa misy zavatra tokony ataondri ao. Aleo kosa aloha izy mba akainy e. Avao teo ange io no nampanaovy meserasola zavatra e. Angamba misy makainy izany ka? Sa ilaina amin'ny petit chapitre amin'ny mémoire koa ny fampiresahana amin'ny chef? Hita mihitsy hoe tarana boanjo. Tsy maninona rehefa ataoko a. Aiza moa tompoka azafady? Any amin'ny brao a? Vola. Zay, dia endraso any a? Ay. Tsy efa niteny anao moa. Misy diso koa ny zavatra nilazaiko teo e. Mba matotra ho aho. Dia aza hitsana amin'izany resaka tsy misy foton'izany ny voninahitra isaloranao. Za moa nga raha sy fitondran-tena ohatr'azy ka. Fa inona ny dira ny fahafahambarakako amin'izany? Dedin'io kely ary hoe inona daholo ny ao an-tsain'ireny mpiara-miasa manompo maso aminao isak'izay miteny any nandrianina ireny ianao. Nandrianina anao afa-baraka amin'izany? Ishi, ianao koa ve moa tsy ny anakiana an'izay vitako foana e? Aza raisina fanakianana velively ny fanotsiako ataoko anao. Hitiko fa manan-danja ianao eto anivon'ity tontolo ity. Ary ndana vonjefa sasamiandry anao ny andrianina. Sokio? Ahoana ke? Mbola tsy vita nga ny zavatra ataondri? Kely sisaka. Fa saika hoe Tia tory a. Mba afaka patoriany soky fe a. Iantandray piso a. Ka elaela mihitsy aho izay tsy mba nataondry ohatran'izanoko. Sady reraky ny rotorotana azy ireny koa dia mila hotrorona mihitsy. Eny dre. Enregistré anty vetivety aho dia tamy. Zay. Isaky sa aty ary. Tiako izao raha mba kosehina kely ny lohako. Dia hitantarana angano sa horotsirotsiana amin'ny kira malefaka ny zazako. Mba hitantarao ny tantaram-pitiavandry voalohany a. Ay, zaza mahalala fitiavana kaiko. Moa e. Mba tiako ihany fa zavatra mbola tsy ary ny tantarandry akoho mantsy izany. Mety haina hatrany farany akory angaha dia ho restory e. Dia aleo izany tsy safosafoana ny lohandria fa sao dia malaky matory aoko. Tsy tantarany atao fa resadresaka e. Fa resaka ino? Fa inona aloha mahatonga andreo liana amin'ny resam-pitiavany? Izany hoe mba mahaliana fotsiny akia. Satria efa malangasangany izy. Tsy hoe izany fa mba tia ampiresaka andre fotsiny a. Sady za konga efa mba tanora e. Tsara raha mahafantatra momba azy bebe kokoa amin'izay na dia mbola tsy ao anatiny azy. Ay mo. Everiko fa mbola zaza foana koa. Fa eny e, resaka tsy misy maharatsy azy koa nge izany e. Hitandry ny fitiavana dia fihetsika iray voajanahary vokatry ny fihetsem-po. Mibaiko ny fo izy a. Ary io feon'ny fihetsem-po io no toetra sarotra hitsy ny saina indrindra. Matetika mantsy ny azy hevitra tsy mandalo fandinihana akory. Avy tany
tena ny ratsy indrindra ny fihetsika teraka io fo io tanterahana ny lafatra ihany koa nefa eny e na dia amozana ny aina aza dia mpanao didijadona misetrasetra koa izy ary sarotra toerina ny baikony izany akiny fitiavana nandrianina efa matory sahady dry miforotra kely oatra nyreny zazakely eo mpifondreny reny ty izy tena afapotanteraka ngiarasolo amin'ny asanao elopitiafatanananao any amiko mihitsy izany izay ampanoviny ahy ihany angeny ataoko e fa tsy mba tahaka ny stazera rehetra hony ianao e ka ohatra mpiasa rehetra manao an'izay afapolo lehibeany ihany aoko satria mba te azonao tsy tsara avy aminareo koa ao fa toka afapo anao ihany koa ny karama e sady raha mety amin'andro ihany na afaka mijanona ho mpiasa raikitrato ianao aorian'ny fianarana izany ve oay eny e ho hito ihany moa izany sady mbola oviana koa ary izay oloatra anao zao mihitsy angeny ilaina misehatra toy itony e rehefa vonona ianao miandro foana izay dia misaotra sahady tompoko fa miankina amin'ny ampitso ihany io efa zao tokoa misy lanonana afaka tapabolana dia nahazo fanasana daholo ny mpiasa rehetra dia tsy nataoko latsa-danja amin'izany koa ianao ay ato ampiasana ihany angana ada tanterahana azy andrasa ity le fanasana dia ao daholo ny andinindininy ay mariage voatokana ho an'olon-droa iny afaka mitondra namana ray izany ianao ay makasitraka indrindra fa voaray ity ka dia tonga avasoa ny andro malaza satrake dia manaraha koa ny dianay tia kely zavatra nasaindrividiana ataovy eo ambony latabatra eo kizafady saotra hita ihany anga ilay zavatra nitadiavindry ao anaty paosy poketra fitondrako miasa iny ange eo ahy eo ange ye efa hitako ka mbola tia ary le iziko ary fa manino ndry avy nitomany indray angandro izany mitady arary aky masoko mibanjana nito écran hito foana tokony ianao mandahatra laigna indray mantsy maty misely rialy tsy diso mihitsy ny fanamarana amin'ny akapobe andian'ireo trobaka kely amin'ny takolandry ireo manahaka ny anarany tokoa nitoetra n'ilay olona mitondra azy fa mampalahelo any efa tena zako ary ampiarindrian'izany mifona akia ny andriange fona fony fantatro fa nahavoavaky ny voarakitra tato anatin'ity takelaka kely tindry mariny io realy anambady izy fa izany nanome andriany io taleko dia tsy mba nilaza melo tamiko akory ndry satria efa fantatro fa tsy maintsy ho ranomason'ireny toy an'izany nanafina azy tamindry aza ny nataoko fa adiniko kely fotsiny hoe ay moa ka tato ny nasiako azy eny tsy hanome tsy ny andria araka ireny efa nilaza indry ireny tokoa ny feon'ny fihetseham-po ny sarotra hitsy ny saina indrindra efa miezaka nge ahy sangitako mbola lavitra ezaka tsy nadiata na anytantsony ahy na dia maro aza ny zavatra mbola tiako fantatra fa zao mba iangaviako aty realy ekeo ny zava-misy sanatria avy ny anala-baraka tena ray sosolo ny fondry tsy voabaiko ny saindry asa manafina tsoa fa mitenena alohan'ny anapa-kevitra rialo tadio fa tsy hananako firy angendry
eny kia makamaka rivotra ty fotsiny ao fa miantso andria rehefa aveo eno aza be ahy foana Realy. fa anao inona ty sahaka keriny andray amarana an'izay tsy vita satria fantatro fotsiny fa ty anao dia nakaty malahelo ve anao? ay moa ka tonga ampidera amiko fa anao mariazy manetriketrika rapitso dia iso hevitra ianao mahavitasoa dia miteraha fito lahy fito vavy dia ndrana amin'izay fa matoa nytokana ty dia tsy te hiresaka na amin'iza na amin'iza. Realy, isaona ve anao? Isaona ianao satria anao mariazy ataoko fa mazava angamba le teniko teo tsy te hiresaka dia atsaro amin'izay koa mifanarahan-dia atsokosoko toy izao fa tsy mbola nangalatra na nysoloky anao angamba raha tsy diso nyfitadidiako. Tadidio Realy fa noho ianao foana no nahatonga nanapa-kevitra tsy voadinika ohatr'ireny. Tia mafany momba anao te hikosoka tanteraka amin'ny fisianao eo amin'ny fiainako saingy tsy mety hitako izany lalan'izany. Efa fantatra ohatry ny ela ny tanjonao ka saingy tia ampitsikafona tsy amparately izanao alevin'io Realy nangina foana nefa ianao namaly faty mihitsy asa saingy tsy fantatro fa tia hitanao izany androany iona aminao farany alohan'ny tsy fankahitatsika tsony raha tena izay marina ny safidinao. Tsy saingy na tsy hamaly ahy foana azy ianao namezaka ny tsy teny koa aza dia fantatro fa ianao maly ihany no hitako androany. Miala tsiny Realy, zao sekondra zao vao tena vonona nonona ny eny rapitso vonona satria tsy sapako fa sitraka ao izany. ndany tadio fa mba noho ianao ihany koa no nahatonga anao ohatr'izao. Nanaja ny safidinao foana Realy enona ny lozanao asa. Nanaja ny safidiko ianao nandeha eny naveriko mantsy fa izany no anamavana ny ati-tsaina sy ny dratrako mangotsika loatra noho ny fisianao saingy nampanantenanao ny mbola iverenako raha toka tsy voafafanelanela kilometatra no voleko atsika ny fisianao tato anatiko ary dia niverina tokoa niverina mba saika hanatanteraka an'izay nampanantenaiko saingy efa nanjavina no ilay efa nasolonao azy ka ny fisiko teo anatrehanao. Mandainga ianao Realy amaly faty ihany antony niverenanao. Tsy namaly faty anao ka miezaka manalavitra an'izay mandratra fotsiny satria tsy tiako hiampy tsony ny feriko efa mangadiady. Dia naleonao miaritra ny firiny ratranao toy izay nanolotra azy hotsaboko satria efa fantatro fa tsy maintsy ho natolotra ao amin'ny vola na ho narianao mihitsy aza izay saika hanasitrananao nininana diteny ianao tamin'ireny saingy miariary amiko izao fa sambatra ianao misangy amin'ilay onjy efa niantsona nanamorona ny tongotrao ilay nampiroro ny fonao ka nampangiry firianao ahy tamin'izany. Azaretaka manadio tena tsondriaro efa nanaiky ny fahareseko amin'ny safidinao manoloana azy izy. Tena mifona Realy tsy nintsony mbola iverenanao na dia niandrandran'izany fatratra aza tamin'ny voalohany toa maivana tamin'ny tongotra ery mantsy nandingana ny foko torotoro loatra noho ny fampitsiranao ahy tamin'iny andro iny anka na diso lalana any hanapa-kevitra ny hamafany mombanao tsy vidiny. Okizay Riaro efa tanteraka ao izy ankehitriny dia okizay saingy tsy vitako izany tsy nety vitako raha vao niseran'ny endriko indray reto masoko efa babony tanteraka antoatra nefa fa tsy atolotra ao atsony ny fonao na dia teo azy izany rehetra izany ka aza tsiny raha toka nisy ny apitso. Izay ataonao tsy hampaninina atsony izany zakaiko daholo izay vokany eny na tsy mety tonga mora ilay fanatonoana ikirizako foana koa aza Realy dana Riaro tsy maninona fa aforotro ilay tanana efa sasatry ny andro nisy tomonao mba hiverina tsy ho lasa amin'ny fanatonoana aza manafa eretako izay fangiry firiana tamin'ilay fanakanao ny foko mandra-pahanolatra azy indray izany tsy ambaratelo Riaro mangina kera ny tempo anao izy raha izay ny tianao atsikafona saingy lalina loatra ka tsy takatra ao tsony veloma Riaro Realy mbola vonona foana ange nitsabo ny ratranao tadidio fa izany rery ihany mba fahasambarako dia ataonao aiza ny apitsinareo ka
aza matahotra fa ho fafako izany hofoanako indray satria indra efa miverina ilay paka ny fokobe tsy ambaratelo sarovy realy fa toy ny 100 taona ny andrasako an'izany teny nalaoko molotra ao izany. Ary ny olon-drehetra manoloana amin'ny fiovan-kevitra ao ka ilany matonony tsy misy izany fa aza manahy foana ianao. Iaro tianao koa akopimo masonao dia ho sambatra ianao. Iaro ay tonga ianao le mpangalabadin'olona ity matoko ty androany. mipetra tsara ry vola. Miala ianao e. mipetra tsara ianao vola. tadidio fa tsy namitaka anao izay rehetra hita amin'ny masonao teo. eny reniny tsy ambaratelonay ndana moa tsy teteneny rehetra hoe tsy afaka raha-pitso ary tsy afaka intsony mandrakizay eninao tsara izany. Andray kosa sao dia mba tsy rarina Riaro ndo Rialy raha sitrako dia avereny tononona amiko reny tsy ambaratelonao lalina nalokony reto molotra ao reto tany teo reny. tianao Riaro mba fantatrao moa fa hatramin'ny fanjojon'ny masoko voalohany tamin'ny endrika eo tamin'iny fety iny izany no nanilika anao ny foko. saingy nandratraonao any fisiny hatramin'izay. fa mbola maratra nga ianao? Aiza ny marary anao fa efa vonina nasitrana azy? ato amin'ny foko ato. etsy nge dia avy io ntaneta tratrako fa raha enti ny hafanan'ny vatako io dia anolatra ohatrany tsy teo. Iaro ahoana ke? dia ahoana raha hikatra amin'izao tsika? fa hikatra hoana dia mino ve ianao fa mijanona fotsiny amin'izao iny vola miverina any iny? raha toriany amin'izao ianao dia ahoana? Rialy aleo moa mba hijanona atao anatin'ity efitra misy atsika ity ihany aloha ny eritreritsika izany aza lefa lavitra aloha fa aoka sika mba hiango amin'ny akanton'izany fotsika miara-miteko izany. enina dia mandritra nyity aly ity ihany aza ndao akamamin'ny tontolon'ny alim-pahasambarany fitiavantsika raha sitraka ao. eny ary fa velao aloha mba hiantso an'andrianina fa sao dia mitebiteby eo indray izy ka. ambaratelo lalina na pakafo. nosoratany RSITA. Arliva Armampionna Nosy Olaravaka Iarifony no nanome aina ny tantara. nandray feo sy nanao totosa miaro fi. tsy ambaratelo lalina na pakafo.